mystère amin'ny fiainako dia feno ny Landry Steven ireto avy ireo hanome aina ny tantara Ferdinand, Pierre, Serge, Tandrina, Sylvia ary Marie. Nandreo fotsiny tout ça avec la production. Zao andro zao marina raha mba ahitana olona mandeha tsony aty amin'ny lalana ety. Oay, tena efa misivy alina nge zao e. Ary aiza koa ary izany feno olona maro be mihiry izany e. Ohatran'ny ato ambadika akaiky kely ato nge izy izany e. Misy fiara mijanona koa io aloha io. Ndraso e. Ary tô fiara mitoky. Nefa tsy misy olona nge ato anatin'ato izany. Fanakaiza ary izy dia maninona eto koa. Andraso mihitsy aloha atsoka amin'ny telefona ka. Njany koa fa ohatrany misy olona misaona. Allô? Vaizaka io azafady? Za ihany lesy avy ty. Tena azafady kia. Fa inona ty mahazo an'la ty e? Manomboka vinako hoe lany tsy malala numéro. Tena azafady ho ah. Tena mbola tsy ao mihitsy ah. Tena mbola misy problème be. Zany ve? Aiza raha aloha lahy zao e. Ny fiara lahy mantsy ah hitako eto amin'ny lalana eto. Nefa lahy tsy ato akoriny. Tapo vetivety ary aloha fa ivoaka ny velany ihany za dia jeriko eo ianao. Eny ary e, miandreto zany ah. Fa hoana koa ary zany. Dia misy inona koa? Marina raha tsy ohatrany misy zavatra mampanahy zany. Sady itoko ohatrany hoe taitaitra be zany miresaka amiko. Efa ela be nga ianao ny andro teto? Oay, taitra be ah. Ianao koa manaitra ka. Fa everino fa izandray ary za e. Everiko fa matoto. Aiza kosa e. Fa efa ela be nga ho ianao ny teto. Tsy valianao mihitsy ne za e. Efa ela kely. Vao avy tanam-pianarana mihitsy nge za io e. Nisy zavatra nataoko izay tanam-pianarana dia izay natratralina be tahaka izao. Zany? Dia tsy natahotra ve ianao nandeha irery tany e? Betsaka anie izay ny aranao dia. Fa tary amin'ilay sampanandalana tary daholo zareo dia teo izay ny saraka. Ay ve? Toky mba tantarao amin'izay hoe misy inona tonga anao aty sady tohatra malimaly kedrika be zany ange lahy e. Tsy izany akiry malala fa misy vaovao mampalahelo be izay voanitranga androany mihitsy ilay izy. Fa inona lesy? Mba tantarao aingana moa fa za mampitaitaina be tahaka izany ka. Fitia. Tsy izany aky fa nodomanty tamin'ny atoandro teo ireny tovolahy izay niasa tao aminay. Ary tena nampalahelo be mihitsy. Zany ve lesy? Fa izy zany? Nendralisy no anarany. Ary tiana ny anaran'ilay tovolahy zanany izay niasa tao aminay. Dina? Ie, Dina. Fa aiza ho aiza eto zany trano izany Dina zany? Hitanao ito trano ohatran'ny somary ivaiva ampovoany io. Io misy jiro tokana amin'ny rehatra io. Eny tokoa. Hitako io. Ary ao zany ilay nainoko feon'olona mihira teo e? Ie, ao mihitsy. Dia tena mety ho Dina ve? Ilay tovolahy nanavitra indray ariva iny. Tsy lavitra teto ihany koa mantsy ilay toerana fakaitanay. Ary tovariana be ho ianao izany e. Tena lasa lesy ny saiko. Dia mety io ilay Dina ilay nanavitra ve zany? Fa hono ary toky? Aiza izy izao? Ao an-tranony ao izy izao ka. Andao ary sika ao any an-tranony dia hitanao koa izy amin'izay e. Andao ary e. Mbola tsy tonga ihany rangaha toky hatramin'izao e. Nefa efa mifolo alina izao. Mbola ho avy eo ihany ry izy fa ianao koa dia efa taitaitra. Mba tovolahy lehibe ihany any izy iny e. Mino aho fa malala tsara izay tokony ataony izy. Asa mora miray anao toy izany kosa ranay fa
hita mihitsy hoe tsy ianao ny narary azy sy mitondra izay kipy 5 volana. Tsy fantatra hoe aiza foana izy sao. Mba ahoana hoe ianao? Ahoana hozy izy ianao mety ahazo azy raha ohatra ka manina any ary izy e? Ary maninona raha mba atsonao kely amin'ny findainao aloha e? Ny telefoniko avy izy créditiko. Tsy mampiditra mihitsy androany. Mba atsoy amin'ny anao moa aloha raha ohatra misy any e. Ka nisy any ane taty fa lany netsoko an'le anaovana réservation ny Masega e. Sorry izany no toko. Tena mila ovako mihitsy ny lohako izany. Eo alohanao e. Tsisy azontsika atao afa-tsy ny andry azetiko. Tsy mandry amin'izany rangahy ty saiko a. Tsy ao aminao marina izany hoe fondreny izany a. Tena andeha tady anjanao ka rehefa tsy andeha ianao ka. Mitony tsara aloha ianao ramatoa. Asa dia taitaitra ohatran'io. Oay. Andrasa aloha fa ohatran'ny maneno izany telefonako izany. Ento koa. Jereo aingana ranay fa sao dia mba toko izany. Tena izy mihitsy ity ka. Andre? Eo aloha raisiko. Allô? Fa aiza ility alahy? Ny reny lato to tena mitaitaina be mihitsy. Fa tsy afaka mody ahoana e? Maninona tsara? Vao androany ve? Tena loso izany a. Eny ary efa eno izay. Fa misy inona hono ranay vo a? Tena loza raha miara e. Fa misy inona ho a? Lazao aingana fa aza-manao sy hampiakatra ny tosi-tsahako eo ianao ka? Ka tsy izany nefa maty any hono ny reniny diny e. Ahoana tsara? Ka izany e. Itoko noho ny antso teo. Sady tsy afaka hody hono izy fa mijanona any. Zay vao azoko ny haiko. Zay vao azoko ny haiko ahoana raha matotia. Ianao izany rehefa maheno vaovao ratsy zay vao hoe nahazo aina. Ka tsy misy ivagiko loha amin'izay fahafatesany ihany e. Ngamo afako ireny. Zanako fotsiny mampivadika ny lohako teo. Na dia izany aza raha matoa. Soaloha dia tokony mba mankely any ka. Na dia hoe idina ny asa tato amintsika fotsiny aza. Zara ngaty tsy hoany a. Za nga tsy manana ny tranoko. Inona no tokony hitonatona any amin'izay tranon'olona maloto kely any? Aza miteny an'izany kosa ianao ka. Izaho aza ohatran'ny tena nanenina ihany tamin'ireny zavatra nataoko ireny. Fa inona tampoka teo tsy nahazo anao ranay vo a. Rehefa malahelo dia ndanako mandeha any. Ary aza miverina ty tsony. Ianao koa izany. Aza dia masika. Aleo ary valona any izany e. Zay mihitsy. Afalona any fa tena mandreraka mihitsy. Fa hono a. Ahoana ihany ilay fitsangatsanganantsika ho an'ny Masega e. Ianao manko ty ohatran'ny efa niteny hoe niantso an'ilay olona mpanao réservation. Sady efa rapitso anie ilay alarim-piandehanantsika e. Fa efa nataoko mialoha ihany aloha ilay izy e. Izaho nefa ty toa mbola tsy navela ny lehibeako indray. Tena mbola enjehana be hono ny asa. Fa ahoana koa ary izany e. Sonao ange mangataka andro fiasana rehefa misy ilaina azy e. Ka rehefa izay aloha mibaiko dia tsy maintsy arahany e. Sady aleo koa hajana tsara ny asa ka. Raha sanatriany izao mialao dia versika e. Indray azoko. Dia roviana indray hono izany e. Rehefa vita daholo ilay atota taratasy eo dia mahazo mandeha ka. Izany a. Dia miandry indray aloha izany fa gasy e. Mbola andeha foana sika fa aza maika e. Ary aleo amin'izay matory ka. Hita foana ny anaovantsika an'izany. Bonne nuit ary ianao e. Tena misaotra anareo ry izy roa mba mifanampy sy mifanohana tamiko teto foana tamin'iny fikarakarana ny nofo mangatsiaka ny neny iny. Eny fa na dia hatreny ampandevenana aza dia teo foana nareo. Tsy nikely soroka fa dia niaraka amin'ny fandrimbona teto foana sika e. Tsy misy isoranseny amin'izany ry Dina. Tsy afaka ny fanary mihitsika na aiza na mora na misarotra. Eto foana izay raha ohatra hoe misy ilain'ny sianay.
eny tokoa ry Dina, tsy anarany lavelively izany izay, sady tsy ho adiny koa ny soa nataony lahana. Eny ary tena faly tokoa ary toky sy fitia. Tsy nalasany eny akory no mafaly hafa noho ny zavatra nataonareo tamiko sy ny mifanaovantsika, ary mbola noho ny fitiavana ihany no nampiray antsika toy izao. Aza matahotra se fa eto foana izay. Fa zao aloha Dina. Aleo angamba izay aloha andeha angatadalana kely amin'izay fa mola be koa no atao. Tsy maintsy andeha anaty trano fitiako mantsy za io dia izay vao afaka andeha hody. Ie, sady tena reraka be mihitsy za zany. Hay ve, dia mbola mamerina amin'ny fisaorana aminareo ary andao fa tsy maninona e. Eny ary lasa kely aloha izay fa courage lesy Dina, courage foana. Zay veloma Dina, courage. Ie, zay fa velominareo e, mandra-peo indray. Dia izao rery tokoa sisy ity, sady tsy rainy tsy reny intsony. Dia ahoana izany no amiko? Mety mba nahoana no aviko? Izao kosa aloha dia tsy verina hiasany amin'ny garana evintsony e. Olona efa nampitondra amin'ny mangidy izay tsy zakako ireny ve dia mbola hiverina hiasa indray aho. Dia nefa ho aiza moa izany? Na aleoko ranga mipatapata zavatra eny an-tsena. Sady izao koa tsy anaritoako izany eto amin'ny fiainana e. Mbola hiratra io masoandroko io fa manantena. Sady mino koa ranga fa Andriamanitra malala izay masoa ahy. Any andro any volana manantena fa tsy hijanona toy izao foana ny fiainako e. Tena variana teto koa marina. Ary aleo hiditra any an-trano amin'izay fa tena ohatry ny mangatsiaka koa ny androko. Tena mampalahelo lesy Dina e. Hita lesy chérie, tena izy rery kosa anie no mipetraka ao amin'izao fotoana izao e. Enjana tokoa fivadibadika ny fiainana ka fa ahoana ho lesy? Ahoana izay kio malala? Fa mba iza tokoa moa izany ny rain'izy iny e. Tsaoko dia tena mampalahelo be mihitsy izy e. Tsy izany fa voampivokajiny ireny dia nitsoahandrainy. Tena hoe nariany mihitsy e. Atao ahoana moa fa sendra ndray tsy vanina mpitsoaka didy. Dia io rery no namela sy nikarakara ny Dina hatramin'izay. Kanjo moa izao lasy izao. Tena mamonja fo tokoa. Ay ve ka ohatr' izany tantaran'izy iny e. Ie, tena izany tokoa. Dia hono dia izy izany tsy mba mananavana mihitsy ety. Izay indray aloha ny tsy haiko a. Za aloha mbola tsy nahita e. Fa raha fitantarany Dina fotsiny dia misy ihany fa tsy eto. Fa lavitra be mihitsy, tsy eto toerana e. Zany aza mbola tsy hitany akory hono. Dia inona lesy izany no mahatonga azy monina ety? Izany hoe ny antony nahatongavany teto koa. Ka ndreny no vao mbola kely dia efa nonina teo. Fa ilay antony no tsy haiko mazava tsara. Izany ve? Tena ohatry ny hoe mifono mistera izany ny fiainan'izy iny. Eny akiko. Fa eto amin'izay angamba izany verina ary malala. Eny ary, misaotra lesy malala. Izay chérie fa veloma ianao a? Eny lesy a. Ary toa misento be ho ahy ianao izany. Sady ohatran'ny malikendrika tampoka be izany. Ka sika izao hisaraka sady indraiko. Aza malahelo moa e. Avy ary aloha fihingo kely izany malalaka izany e. Zay. Sambatra ry ary toky a. Sambatra rehefa miankina hitatratranao ohatr'izao. Ndanan'izay ranao raha andeha e. Sao manko tratra ariva eto indraiko. Eny ary e. Bisous ny malalaka. Efa navela lehibe ako andeha amin'izay za raha miary fa efa vita daholo le endrikendrika be tao a. Izany ve? Faly dia andeha amin'izay izao sika. Ie, fa raha pitsy aloha izao tsy maintsy mbola mandalo kely any am-piasana andamina kely ny ao amin'ny biraoako. Ay, tsy maninona izany ka. Dia vina sansika fo tena anainga. Amin'ny alatsinainy izao tsika nandeha ka. Fa mba aiza aloha itoky e? Ao amin'ny efitranony ao izy ka.
Maninona aloha raha mba atsoina kely eto izy dia etsika telo mianaka mitafatava sy mandinika izay tokony atao. Eny ry, allo fa tsoky izy vetivety e. Toka! Ory toka! Marina raha maheno mihitsy, aleo hidinako ao an'efitrano eo mihitsy ka. Toka! Enao tiry toko mandreraka mihitsy miantso anao ka. Esora aloha io zavatra manakona ny sofinao iny. Fa misy inona ary neny? Avy ety aloha ianao fa tena misy resaka ataontsika sy indrainao ato e. Ne koa nga manapaka filinina mihitsy. Ndao? Andraso ao avy ahy e. Fa aiza hono izy e? Ho avy eo izy e. Ay, efa ty tamin'ity kosa ka. Fa hoana ary dada sy neny a? Fa nga dia tena resaka goavana be mihitsy izany no tena nafarana ingénieur. Petra aloha e. Ao aloha se mipetra eto e. Dia aza lozana miany eo ka. Eo ary e. Ka inona rony le zavatra fa miainanareo a? Ka izao ary efa mifampiresahanay sy ny renilay ihany izy ity a. Hoe ahoana ary dada? Endrasa leso aloha fa izaho vao anazava dia lany fa maika nitsatsaingo ka. Alefaso ary za koa ny mba efa todina ihany e. Ka izao ary andeha hanao vakansy tsika telo mianaka. Dia ahoana? Mety amin'lahy? Oais, misaotra izany aiza indray ry dada? Dia aiza sika izany no andeha dia oviana. Ka any Mahajanga no andeha. Aleo mba miala lavitra kely anatsirabe mihitsiko. Zany mihitsy. Tena faly be ary dada sy neny a. Fa le hoe oviana tsika no andeha mbola tsy mivaliany dadany e. Amin'ny latsinainy izao lesy a. Eny ary e. Ary zao ary dada sy neny a. Maninona raha mba maninona? Ina indray izao mampiakanakana anao eo? Ho avy indray ny sy ny asikany. Tsy izany rehefa maninona idina raha mba hoentina miaraka amintsika any a. Mba hanariny dia ary koa mba ampilamindamina ny sainy tamin'ny fahorinany anjady azy tamin'ny teo reny e. Zay indray ianao ry toky a. Ataoko ahoana koa niaraka amin'ny olona ohatran'ireny? Aoka izay e. Aza lozanareo mianaka amin'ny famaly eo. Fa zao ry toky a. Hoe ahoana izay ry dada? Raha ohatra ka namana ny tena mamory alahy dia tsy maninona. Hoeto fity. Hoeto ivity araka amintsika e. Ilazao izy. Ka izy anery dada mbola mianatra foana e. Sa aleo ary aloha andramako atsoina vetivety amin'ny telefona izy dia ho hita eo ny valiny e. Tena tsisy mandray koa azako. Aza mitady zavatra sarotra be ka. Rehefa tsy afaka izy dia velao any. Sady rehefa sika aloha dia sika fa tsy misy olona hafa ivelona tokantrano. Ianao ty koa raha matoa dia tena diso sarotiny ka. Ifitehana izao efa ho isa fianakaviantsika ihany e. Aleo amin'izao ihany dada fa tsy maninona. Raha toa izay koa ny anahirana antsika eto dia aleo hijanona mihitsy. Eto amin'ity faritra ity angambo izany misy andralisana vavoko izany a. Raha araka ny voalazany rakotom-piray tanàna taminy fony izy mbola tany ambanivohitra. Dia aiza ho aiza eto ary. Eto koa moa tanàna maro be loatra ka tsy fantatra hoe aiza amin'ireto no izy. Andraso hoe foatra misy tovolahy ty dia anontaniako. Sady ohatry ny andala eto mihitsy izy izany. Azafady eo ry tovolahy. Ahoana ny anao izay tompoko? Tsy izany ry se fa mba saika anontany kely a. Hoe sao se dia mba mahafantatra olona atao hoe Ralisy. Ralisy ny anarany mipetraka eto amin'ity faritra ity. Ralisy hoe? Ie, ary toa taitra be se. Fa nga fantatra se. Dia mety neny ary ve izany tadiavin'ity rangahy ity izany? Sa ve mety hoe anarana mitovy fotsiny ihany? Nefa ngeka tsisy Ralisy afa-tsy neny eto an-tanàny. Dia mety ho inona koa nefa nitadiavan'ity rangahy ity ihany neny? Ary toa variana be ianao ry tovolahy. Mbola tsy mivalianao nge fanontaniako teo e. Oay, azafady,
fa raha lisy iza zany zany tadiavinao zany ka eto amin'ity toeran'ity mantsy tsy misy manana anarana afa-tsy ny eny no mitondra n'izany anarana ralisy zanyko. Zany ve mety ho izay ihany angamba ka mba afaka hoentin'ny sehany aminy ary ve fa tena misy resaka tiako atao amin'izay. Ndrisy ary tao misety ianao fa misy inona ka izy anie tompoko efa tsy eto tsony fa lasa iza tsy zany rehefa efa maty izy vo herinandro teo zay izy no nalevona. Ahoana tsara maty hoe ralisy sao dia mba tsy izy ary zany tena tsy mino ka zay efa nilazaiko anao zay inendrery no manana anaran'izany eto. Andraso vetivety aloha se fa misy sary izay ty mengarako to anahy mba mora nitadiavako azy ony andraso ty le izy azafady hoe hoay tena ineny ty fa sariny tamin'ny mbola kely angamba izy zanyko sady ohatra misy soratra koa ny ato ambadika ato zany ndraso hoe io eo iza tsara hoe raha ary manana ialisy tena anarany eny ty tena ineny ty ahoana tsara tena ineny ty Ramsey tena le olona tadiavinao andray tena maty tokoa ve ianao mbola tsy hitany masoko akory dia efa nandao asahady hitady ianao natongavako taty ny findrisy fa nofo mangatsika anao efa any am-pasina no vatahako taty fa tena ahoana loatra tena nitomany le rangahy fa inona neny arivo sa ve ity zany raiko zany le raiko izay mbola tsy hitako izay nitsokanay mianaka fony ny mbola bevoka. Raha izany aloha izy dia miala tsiny aho fa tsy hamelanao moramora eto zany fa hono ary Ramsey inona ny mampitomany anao dia inona anao koa neny tantara lavaberseny amin'izany fa raha tsy mampaninona an'se dia mba hampandrosoy an-trano aloha dia ansika manao ny resaka. Eny ary andao fa tsy maninona sady tena maliana koa momba anaoko fa izay eto ny tranonareo hitanao ito efa akaikaiky ito io io somary ivaiva io andao ary fa tsy maninona dia ity fiara ty ve tsy maninona raha janiko eto tsy maninona izany io ka aleo eo sady eo koa izy tazana tsara veny andao ary tonga sika ato reny misy anay ao ndao mandrosoa eo dia eo re mazaho toerana misaotra betsaka Ramsey tena miala tsiny Ramsey fa tsy misy masaka ao arosanao akory zao atoko za misahirina Ramsey fa leo amin'izao ihany fa leo angamba tonga dia atombokitsika ny resaka. Eny ary tompoko eto fa mihaino anao ka zaho ary Ramsey hoay azafady indrindra zenina aloha no anarako eny tokoa ny anandray diny isika koa efa samy liana ny resaka ka adino hatramin'ny fankalalana anaranako mbola ho fantatry se bebe kokoa momba avy eo fa zaho ary fa iny elabe 27 taona lasa zay tany amin'ilay tanàna antsoina hoe Antsahanala any amin'ny faritra atsimo atsinana Madagasikara iny no misy an'izany atao ny toerana Alatsahan-tavoniko fady hitezana zazakamba no itoerana io fa tsy maintsy vonoina foana ny ray na ariana zany ve Ramsey fa azafady aloha raha nanapaka ny fanazavanao vetivety dia ianao zany isan'ilay kambana eo indrindra sika izao akambanao ary tsy izy izay kambana amiko izany fa iralisy reninao ihany ahoana tsara hoe dia tohizo ihany hoe ny Ramsey fa tena maliana loatra izany tantara izany zaho ary tsy nanaiky ny aminona na ny anariana taminay mianatany fidada tamin'izany ka dia tezitra mafy tamin'izany ny mponina tao amin'ny toerana io fa hoe manao tafady ny tanàna hono ka tena vonoiny zareo dada ka maty ineny kosa indray dia natahotra mafy nahita izany anefa tsy nisy azony natao ny any mafara heriny dia nitondra nay mianadahy nitsoka lavitry ny tanàna rehefa lasa lavitry ny tanàna nefa ineny dia nahita olona mpivady roa izay tena mpanefefy tokoa nitsangatsangana tamin'ny toerana io ka nanatona azy ireo neny ary nila vonjy taminy no tantaraineny azy daholo nefa ny zavaniseho rehetra ka tapa-kevitra reto mpivady fa andray ny iray taminay
raha araka ny fitantaran'io reniko ny taiza io aza dia izahay manadà mihitsy no hoe hotezaina daholo fa tsy nentiny eny fa aleo no mba hiaraka aminy zanany ray. Tsy nananjanaka koa moa izy ireo. Ilay rangahy tera-tany vahiny fa ilay ramatoa kosa tera-tany malagasy ihany. Dia izy ireo zany no nandraisy ny taizanao? Eny anaka, ry zareo no nandraisy ny taiza. Na ny kopy aza mbola tsy nanana ireo ray aman-dreninay satria moa izay teraka tanàna. Any ka vao teraka izay dia nitranga ny olana. Dia hono ho atompoko, dia nanahoana zany ny hafaran'ilay reniko sy ilay reniny tondra azy avy eo? Lasa miverina tao amin'ilay tanàna nipetrahany ihany izy. Antsahanala moa ny anaran'ilay tanàna teo? Eny anaka. Dia tsy nataon'ilay olona tao amin'ilay tanàna inona tsony ve zareo rehefa miverina tao? Tsy nataony ny inona tsony ka, satria fantatry zareo fa efa tsy eo tsony ny ray taminay mianadahy. Hay ve, tena raharaha koa izany fa hono ho atompoko, nanomboka teo izany dia miverina nonona tao amin'ilay tanàna ilay reniko sy ilay renibeko? Eny anaka, fa saingy vao 5 taona monja ilay anabaviko. Izany hoe ilay renin'ise izany dia maty ny areti-po ilay reninay no ny alahelo mafy loatra. Satria ilay rainay araka efa nitantarako anao teo fa maty novonomy vahoaka ary nanampy ny alahelony koa ny tsy nahitany ahy intsony. Mba omeo rankely aloha azafady se dia feo indray sika manao ny resaka. Eny ary, vetivety fotsiny ity ary ilay ranonao tompoko. Misaotra ry se. Dia mba azonao tohizana amin'izay ve ilay tantara? Rehefa maty ilay reninay dia Irakoto rahalahy tady indray no nandraisy ny taizany reniny nanomboka hatreo. Ary ny momba anao izany nanao ahoana? Rehefa niraisiny izy mivady ireo dia tsy teto Madagasikara intsony izay nonona fa tany ampita foana. Ay ve, dia ahoana izany ny ahaizanao miteny malagasy tsara toy izao ka? Nefa ianao vao kely izany dia efa nonona tany ampita foanako. Ka efa nazavaiko tamin'isay teo ihany fa io reniko no nitaiza. Tera-tany malagasy ihany matsy izy ary izy nanazatra fa ilay raiko no tera-tany vahiny. Dia mba afaka tohizanao ihany ve aloha ilay tantara? Tena liana mantsoko. Dia nipetraka tamin'ny foana izay. Akanjo teo amin'ny 10 taonako dia maty ilay rangahy tera-tany vahiny nitaiza. Ka dia io reniko sisa no nitaiza nanomboka hatreo. Saingy hoe azo lazaina ho nanana ny ampy foana izay tamin'izany. Na dia izy teo tsona aza ilay raiko. Dia hono ho atompoko, dia aiza izany io reninao mitaizanao io amin'izao? Mbola any izy ka mipetraka any ivelany. Fa izao nangataka taminy mba andehanako aty Madagasikara fa mba te hitany izany anabaviko izany. Kananjo anefa fa izao izy efa tsy hitako izao intsony. Atao ahoana moa e? Indrisy mantsy izao koa ngamba no efa lahatr'Andriamanitra. Fa hono taiza daholo izany ny tena nahalalana ho an'izany tantara rehetra izany. Ireo olona nitaiza no nitantara ny ampahany ary Irakoto rahalahy ny dadakoa no nitantara tamiko ny momba ny tao Antsahanala. Vao avy tany mihitsy ange izaho io no nakaty. Ay ve, ary iza izany nanondranao an'ilay toerana? Nisy mpilanomeniny ahy aty dia iny fotsiny narako. Dia izany Irakoto izany indray izany no nanoranao ny taty? Eny ry se, fa isay koa nge mba afaka mandeha raha mba te hahita an'ilay toerana e. Aka, izao koa sary-dada to tsy ho any ary tsy ho amin'ny mandrakizay mihitsy. Toerana efa nampahory an'ireo ray aman-dreniny eny sy ny reniko ve dia inona ny tokony mbola andehanako any? Sady matoko tsy nitantarainy eny hatramin'izay izany dia fatany fa tsy asoa ahy Eny e, marina eny aloha ny anse. Fa na izaho koa izany mba hitako ny marina eny na tonga mbola miverina tany satria tsy raha tsy tany dia tsy nahita anse koa. Fa ny tena malasa ny saiko ry dada toa ay ve ka misy an'izany zavatra maro be izany? Efa tsy manana ray tam-potsony hono izy, efa maty daholo hono e. Ary izy koa tsy mba nilaza tamiko izany hoe kambana izy. Tena feno mistera ity fiainako ity ka. Ay, izaho koa mbola manana dada toa. Tena feno mistera mihitsy ry se. Na nanalako anao hoe zanak'ilay nabaviko aza nge ka tena tsy napoziko e. Izany ve?
Fa ho no atompoko. Ianao ve zany efa manambady? Tsy manambady ary tsy efa nanoka tena ho an'Andriamanitra. Tsapako lehibe loatra ny fitahiny sy ny fahasoavany, ka izany na tonga nisafidy io lalana io. Tena tsara kosa zany a. Fa tena mistery amiko mihitsy e. Hoe aive ny ka mbola manana kambana taminy e. Anefa indrisy fa tsy mba mifankahita akory ianareo. Izay angamba ary sy nitaN'Andriamanitra fahasoa ny fiainantsika. Fa zao ry Seridina. Ie. Isisisany mba fianakaviako akaika indrindra ka toy ny zanako nandraisako an'se. Afaliana ho ato koa ny fahitana an'se zao. Solony anabaviko ihany se satria zanany. Ka ataoko izay hampamiratra amin'ny fiainan'se indray. Tsy ho avelako verimaina izao feonantsika izao. Ha? Dia ahoana izany Dadatoa? Hitadiavako trano lehibe iray se. Izany hoe vidiko an'se mihitsy e. Dadatoa, tena marina ve izany e? So ary dia mba manonofy aho. Sa tena misy izao zavatra iainako izao? Toa tsy mino aho. Tsy manonofy velivelana ho anaka. Ary fiarako io koa ajanoko anao rehefa hiverina any ampita. Tsy andrasantsika ely izany fa raha pitso ihany sika dia hanomboka ny rehetrarehetra ary hikarakara ny taratasy rehetra ilaina momba an'izany. Tena faly be ary Dadatoa. Tena irak'Andriamanitra ianao. Tao tsaroko ilay teniny eny fony izy mbola mialaina. Okizay anaka. Ary inona ty mampitomana anao e? Okizay hoa. Tena faly loatra ary Dadatoa. Ozy izy neny tamin'izay hoe aza manary toko izany ianao eo amin'ny fiainana, fa mbola ho avy ny anjara masoandronao vaovao. Tena faly aho ankehitriny ry Dadatoa. Tanteraka tamiko ny teniny. Herinandro sady izay natongavana eto Mahajanga. Tena tamana-ery ahy izany. So ihany aloha fa mba tapabolana fahareta amin'ny fialan-tsasatray aty e. Fa inona koa ty mahavariana anao raha matotia? Tsy izany rehefa havariana madinika ny ty ranomasina mitopatopa mahafinaritra ity ah. Fa sika marina moa viana vao mody. Le raha matotia koa tena tsy azoko mihitsy ka. Rehefa tany Antsirabe tsika mahay mahery iny manontany hoe oviana tsika nandeha. Izao indray tonga ty dia oviana indray tsika no hody. Zay ianao efa te hody? Kosy zara tena tamana beko. Fa ny antony mba antaniko an'izany ange hoe mbola ela ve. Zany hoe mbola tsy te hody izany e. Ay ve, mbola amin'ny herinandro re a. Tsy efa nilazaka anao ihany moa izany. Ary mba nakaiza moa toky e? Ry mipetraka ry izy. Ohatry ny manoratsoratra amin'ny fasika io. Fa ina koa ny nataon'ilay pady io e. Eny tokoa. Inona ary mahavariana an'ilay ry eo sady ohatran'ny mandronodronitra izy izany a. Fa maninona ary? Tsy haiko reranga. Tsy hoe aty aloha dia antaneny e. Olanao vakansa ve no aleha aty dia tsy mba miramirana fa dia izao no atao. Andraso hoe Toka! Ory Toka! Fa inona mihitsy ty mahazo alahy ty e? Tsy zany Dadasiny fa tena malailo avy ty mihitsy ane za zany e. Izy atsoko tsy mandeha mihitsy ny telefoniny. Ianao ty kory Toky? Vakansa no andehanana aty. Hiala voly sy mba hiova rivotra kely amin'ny mahazatra. Nefa ianao dia izao ny ataonao. Nareo koa nge tsy hoe misaraka akory. Ka inona ary nalailovanao anazy eo? Ka tsy tamana ary neny a. Dia inona ary izany no ataonao e? Andeha hody? Tena ohatrany andeha ary neny a. Izay ny tena marina. Fa inona akory tsy mahazo an'ity zanako e? Efa amin'ny herinandro ngetsika nandeha Toky e. Aleo andeha hody izy raha matoa rehefa tsy tamana. Alahelo lava fotsiny eo, manahirana. Za mihitsy ry Dada, aleo aho andeha.
Fa izao ry toky a? Miaona dady miaonanao za. Ny fiara aloha dia miara-mody aminay fa elahy zany aloha mandeha taxi borosy mody. Eny ao ary fa tsy maninona izany. Dia Rofina sany ianao anaka no andeha? Raha pitsy vao marainay any zary dadasiny eny dia anainga. Zaza nefa sakilaza taminareo izany fa ny anareo ny tonga aloha. Eny indray ariko. Dia soavaty ianao izany. Fa aleo aloha za hiverina hipetrapetraka kely etsy fa rehefa avy eo ihany za dia andeha andamina netako. Sy mafy ihany raha matoty rehefa adala tika. Ianao koa izany. Ohatra ianao tamin'ny vao nahita tamin'ny voalohany ka. Ngana ray lamba mihitsy. Tena male. Tsy nara lamba mihitsy misiranay. Hitako ny tokona tamintsika misakafo reny za. Ohatra ny teza tsy miteny, tsy ahitapitenena sady tsy mahalatsaka sakafo. Hay moa izany ny mahalasa ny saina eo. Fa andana aloha ty raha matomba izy dia mikely an'irety zavatra rehetra fa ohatrany tiako hohanina be izany. Eny tokoa, sady ohatrany tsara e. Andrasetsety ary e. Tonga eto atsira be ihany marina. Marina raha tsy tena malelo avy ty ihany koa za. Aleo aloha za hanatra ny reto reto any an-trano dia avy eo za tonga dia amantana any aminy. Aleo aloha rangahy hividy sakafo zavatra azo hoanina eto fa tena naona mafy anie za zany. Oay, fa ny masoko ve mandro roso sa tohatra dinany tazako eo amin'ny tranombarotra lehibe raha io sady ohatran'ny ovabe any izy zany. Sa ve mety hoe miasa ao fotsiny izy aleo mihitsy rangahy natonany eny dia ny toko marina. Salama Arsea. Elaela zany eny tokoa. Fa hono Arsea. Fa taiza foana to elaela tsy tazanako. Tsy zany rehefa mba nanao vakansa kely tany Majunga tany zay niaraka tamin'ny dadasiny eny dia za nefa nohatra ny tsy tamana fa ry zareo ohatra mbola nijanjanona kely ihany izany versy tsy nafohana tsira be sa inona ny tsy natamany tsy zany se fa ohatra ny nalahelo be any taty amin'ny tanàna za. Marina ve? Efa haiko indray ny toy raha izay ka. Oka kosa moa hoe vahono ary se hoe ahoana izay? Fa miasa ato amin'ity tranombarotra lehibe ity nga se sa azo lasaina hoe miasa ato ka. Fa azo lasaina hoe inona korodina ohatra ny tsy azoko tsara anie ka izao ary enoy tsara aho fa ho tantaraiko an'se daholo na tonga an'izao. Ok ary iseve moa dia anafenana fa sady sika koa efa mifampitondra tompo rahalahatra amin'izay eny ary mihaino an'se za. Ay ve ka nisy an'izany tena mba tsy napoziko indray iny to tena feno mistera tokoa ny fiainan'ny Serdina. Tena mahagaga ny fitondran'Andriamanitra. Tena izay mihitsy Rsea. Na izako ary ny Rsea mba talanjona ihany. Tsy mba tato anatin'ny saiko akory hoe mbola nisy an'izany olona izany tany ho any mba hanavitra. Tena lalina mihitsy Rsea. Fa hono ifity anga tsy hitahita an'se mihitsy. Tsy izany mantsy fa miantso anazy telefona foana za dia tsy tratrantsy mihitsy izy. Ny mampanahy aho hoe sao dia mba misy zavatra mahazo azy ihany. Izany versy aza lefa lavitra Rsea ny saina mety tsy maninona akory izay izy aniko. Ka iza moa mahalala efa ho efatrandro mahery ange izay no tsy nandeha intsony ny telefonany ary maninona nefa raha jerena any an-trano izy tena izay mihitsy angamba no atao korodina. Tsisy afa-tsy izay. Fa aiza aloha izay voandalana mba netony sery toka toa ohatran'ny vokisan'ny sery saketo fotsiny marinako. Aiza kosa eny saika diniko fa misy ihany reto Rsea. Oay tena misaotra Rsea. Tena maromaro tokoa izy zany
marina raha tsy lasaka daholy angamba izay anjara amin'ny fitiako. Aiza kosa efa misy anazy aty ka. Fa leo angamba aloha saritiana angatadalana kely amin'izay sady ohatran'ny be client be koa ngese izany ohatran'ny lasa variana presahako eto fotsiny. Tsy maninona izany efa misy olona manampy ange aho ay ve fa tsy izany koa ange fa mbola andeha hanatra ny reto eto akreto any an-trano za dia izay vao andeha hijery anazy ihany ay ve izay ary fa amin'ny manaraka indray dia mba mandalondalova ary se efa hita ny sety iny toeranako. Eny ary lasa kely alesy fa mampamanga. Dia mampamanga ny amin'ny fity ihany koa lesy izay malalako izay aloloha tonga dia dodonina ny varavarana iza koa ary izany ho avy oay toko marina tena taitra be manahoana aloha ny malalako salama lesy mandrosa aloha fa manina lahy izao tsy mba miteny aloha ho avy dia mba nomany koa fatongavany lahy zao ty tsy misy ninona akory ato ka faniniko tsy nylazaina mihitsy ary raha nampilaza koa ary dia amin'ny fomba ahoana ny telefonanao aza tsy mandeha mihitsy ay tokoa moa tena diniko lesy ny teny alao hoe very ny telefona koa tratra mipangaro paosy tena ny tena tsena teny izany ve za tena efa nitataina mafy dia mafy mihitsy hoe maninona indray ary izay malalaka izay sady ohatry ny nalahelo be anao foana koa za dia izay no nandehanako taty tena marina ve tena marina izany ka na za koa aza ny lesy tena nalahelo be an'lahy taty tomany mihitsy ary zako izany dia efa tsy malahelo tsony izany fa efa eto za ka efa etanilako kosa ve moa ialahy dia mbola alahelo fa saingy ahoana kiry malala hitalahy rehefa andehanao stage izany za dia mety hisaraka indray tsikako izany ve fa izany toerana andehananao dia maharitra firina ny fijanonanareo any amin'izany faritra tsoina hoe Antsahanala izany lesy dia afaka 3 volana be izao vao miverina. Antsahanala? Fa tao taitra be la fantatra kiny tantara momba n'io tanàna io Izany ve ina fantatra la aleo fa ho tantarako aminao miandalana eny ihany ny momba azy sy ny antony sy ny nahafantarako azy ihany koa eny ary fa reto aloha ny voandalana no hitako anao oay tena misaotra betsaka lesy malala ary inona koa ina boaty kely iny andasary zao akopio ange ny masonao ainganary dia ahiratra rehefa veo ao oay to peratra volamina sy firavaka tsara be omena na ve reny ohatray fa ahoana koa ary samy fanontanianao izany gizandray ary no omeko andreo zany tsy manana afa-tsy ianao tena misaotra betsaka lesy malala faly be ao aloha roko mihitsy ianao ka ahoana tianao sa tsy tianao tena tsiko be mihitsy fa hono ho lesy chéri ahoana izay ahoana amin'izay le toy le resaka saika ao tantaran'lahy tamiko teo ay ve izay mihitsy le izy ianao ve aloha mahafantatra ny vaovao momba ny dina amin'izao fotoana izao momba ny dina tena tsy mbola fantatra lesy za koa ane izay elaela tsy nahita azy hitalahy ihany le fianarana mivoaka maraina dia hariva vao tonga ato an-trano fa manina lesy izy tena nova be dina any amin'izao fotoana izao fa niova ahoana ary toko fa tsy azoko ny toetrany aloha dia mijanona ho dina ilay tsotra fiseny sy malefaka iny foana fa ny fiainany kosa amin'izao dia tsy dina ilay mampalahelo kely fa iny intsony fa ahoana koa zany mba aza vao tsara andraso ary fa ho tantaraiko aminao le izy ay ve ka nisy an'izany zavatra rehetrarehetra izany tena feno mistera lalina tokoa tsy fiainantsika na izy ary izao tsy nanapo hoe mbola misy kambana tamin'ireny ny tany ary io anefa no hanafaka azy tao anaty ady sarotra tena mahay zavatra lesy Andriamanitra ka eny akika idina taloha izany ane ka tena mampalahelo mihitsy
Tena lehibe aloha ny fahaizan'Andriamanitra e. Tena mahay manova ny fiainana ao anatin'indray mpimaso izy. Tena marina lesy izany Malala. Fa izao aky ry Malala. Ahoana lesy? Miomany ianao dia ndao sika hiaraka hividy telefony eny an-tsena ho anao. Sola le veriny e. Izany ve? Ie. Sotra betsaka Malala. Aleo ara aloha izahay hiomana vetivety a. Sady rangaty vakansa kely nataontsika taty. Marina mihitsy izany. Mino kosa fa mba tena afa-po tsara. Eny e. Fa le zanako anao tsy nampalahelo ahy e. Aleo le izy hoany fa efa lehilahy lehibe iny e. Efa mahafantatra tsara izay tokony ataony. Sady efa manana ny heviny koa e. Fa ahono efa mba voalamina daholo ve ny etantsika fa raha pitsy vao maraina be ntsika nandeha e. Efa vita ka, efa vita ao daholo fa samataotra ianao e. Ay ve, tsara izany. Fa andao aloha sika raha matomba hividy zavatra kely any ivelany any e. Mba hoentina mody e. Tena mety mihitsy izany. Fa maninona moa raha ohatra hoe mba mitazatazana kely eny amoron-dranomasina eny tokoa tsika e. Dia izay vao mba mitaditady zavatra any. Tsy etsony mantsy hoe oviana indray sika vao mba tafavelona tia Mahajanga. Andao ary e. Fa ianao aza manay amin'izany fa mbola hotetezitsika daholo ny province eto Madagasikara e. Tsy hitako hoe inona ny mahorantsika. Ny vola misy, ny aina mbola matanjaka. Ny fiara koa anarantsika daholo e. Marina mihitsy izany lesy vadiko a. Ka andao ary aloha fa efa androsa hariva ihany koa ny sady andro izany e. Andao ary e. Tadidinao moa tamin'sika roa vao niaraka. Le sika tamin'ny Mananjary ve? Ie, efa 3 taona lasa izay. Le ianao variana nipetraka teo amoron'ny rano kay saika lasany tany raha tsy navotako. Ianao koa mbola manala be foana, mbola miezanao ihany izany zaho mba efa saika ho maty tamin'iny. Kay, asa tsongona mafy be ohatr'izany ary nefa marary anie izany e. Ka ianao mazosika. Ka na izany aza, zavatra efa 4 taona lasa tany anie izany e. Dia mbola parary fo ianao ihany. Sady ianao ihany nitarika azany resaka izany teoko. Ka ny anangy eto izany mihitsy ny tiako ampatsihivinanao an'izany e. Fa inona ary e? Ka le mba rivariva kely ohatran'izao amoron-dranomasina izao mihitsy. Ay ve, fa amin'ny firy aloha izao e. Jereo kely nofindainao fa ny anato adina ny an-trano any. Ndraso e. Efa tia milatsaka fahefany. Ay, sao dia tokony andeha hividy zavatra amin'izay tsika fa hariva be indray ka hiety daholo ny mpivarotra tsisy hivotsony. Sady tena nona be mihitsy anie izaho izany e. Tena mila mitady sakafo kely aloha ka. Izy, ianao tia koa izany. Ndao ary e. Andao. Kodina kely any mba hiala voly kely koa fa tena rerakako. Soa ihany loha androany fa efa nisafidiny tsy hanokatra tseny. Tsaroko ery izaho le niasa tao amin'ny ranaivo a. Ny anahy kosa aloha ny mpanampy ahy dia tsy ataoko hatrireny nanaovany anahy reny e. Ataoko azy izay hatamana azy. Sady mba efa nandalovako aloha reny e. No hoe miasa amin'olona izany. Tena mijaly raha sendra n'olona sarotiny ohatran'jaranaivo ireny. Hoay marina, dia tena variana tia tokoa. Ary aiza moa ny lakile amin'ny fiarako teo e? Tia kay. Ary aleo aloha izaho andeha amin'izay e. Ary aleo hidiana tsara koa ny trano a. Zay.
ary aleo velomina amin'izay ny fiara dia andeha. Ohatrany hoe mba miaina atao anaty nofonofo izany izay ny eny. Hoay, ary ohatran'ny fiarany toky anie io mijanona io izany ary aleo aloha hajanona koa ny fiarako dia hoeny aminy. Fa tsy hidiana very malala io mivoaka avy ao anaty fiara io aiza eny tokoa fa andeha ho aiza koa ary izy izany tao tsy manatona aty amintsika koa. Sa ve mety tsy hitantsika? matoa izy nijanona dia mety efa nahitantsika ka. Iny kosa kay fa ity manatona antsika ity izy ka. Eny marina, kay moa mbola nanome volan'ilay mpangataka teo amin'ny sisin-dalana teo iziko. Manahoana nareo roa? Salama ary Serdina. Ary tena mihetsiketsika mihitsy ange patron Dina izany aiza kosa dia hoe patron fa tsy manelingelina anareo ve aloha izahay tsy maninona izany ka. Fa hono ary Dina hoe ahoana izay ry se? Maninona ho azy sera mba maka namana amin'izay hita ho ary tokoka sady tovolahy bokosy be ohatr'izao sioka tokana fotsiny dia efa tamin'ny daholo ny anjelikely. Aza manao an'izay mamenatra ary reto sady ny tena marina ohatran'ny mbola tsy vonona ny amin'izany mihitsy aho sady tonga ho azy foana koa izany aiza kory Dina? Fa izao avadika kely aloha ny resaka. Ka atomboy ary ilay dadatoa an'se moa izany izy izao efa tsy etontsony izy ka efa lasa miverina ny ampita izy ry se efa lasa ny amin'ilay reniny indray. Izany dia mbola hiverina sa tsy verina intsony? Mety tsy verina intsony izy raha ny filazany fa mety izandray ngamba ny makany ka. Izany hoe dia avelan'ny sererety indray izany izay. Mbola tsy fantatra aza ange izany fa mbola resaka fotsiny ny anahy. Fa eny nilaza mbola hiverina ty anony izy amin'ny manaraka rehefa misy fotoanako. Izany ve? Fa ve Dina tsy aloha mahay mitondra fiara ka izany efa nianatra momba an'io mihitsy fony zavo afaka bebese monja tamin'izany na nanamboatra ny simba amin'ny fiara rehefa haiko daholo. Mba etaetako mantsy tamin'izany dia mba ho mpitondra fiara Zany ve? Izao zany izy tanteraka sady tonga dia fiaranao mihitsy fa tsy mba hoe an'olona koa. Eny tokoa le Serdina. Tadidiko marina kay le indray andro iny le simba fiaranay dia se ihany nanamboatra azy. Oay, azafady kely aloha zareo fa ohatra maneno anie izany telefonako izany aleo aloha mba ho raisiko vetivety. Allo? Za indrindra io fa iza kay tompoko azafady? Maninona tsara? Dia aiza ry zareo izao? Fa ho avy izao dia izao ihany za. Fa misy inona ry toky Eny tokoa sady toa lasa seposepotra be ny ase izany Tena loza ry zareo Fa misy inona? Tonga dia lazao fa aza mampitetaina be ka. Eno Ka izao tratrany loza mpiarako dio ny dada sy ny eny dia any amin'ny hopitaly izy amin'izao fotoana izao. Ahoana tsara? Tena loza izany marina. Dia nanahoana izany zareo ka? Ka avy tany amin'ny Majungary zareo dia efa andeha hody aty ary lalam-pirenena fafito no navoa azy. Dia hopitaly aiza hono misy an'zareo? Ao Antananarivo ilay dokotera niantso aty eo satria nalainy ambulansa teny an-dalana hono izy dia ny hopitaly tao Antananarivo no akaiky ny toerana navoa azy. Tena enjana be izany dia inona izany no tokony ataontsika Izao tena miangavy anareo mianadaza raha mba mety dia ndao mba hiaraka amiko hiakatra an-tanàna izao dia izao raha sitrakareo. Tsy maninona lesy fa andao ary atao ahoana tokoa moa ny fanary amin'izao fotoatrarotro izao misaotra ary reto ary ndao ary sika anaingy sady ny lohako izany efa mila ho vaky mihitsy.
manao any ianao roneny aresy dada. Asa dia mbola presana be aloha izy rotoky mbola tena reraka be ne izy izany Indrainao anaka fotona mafy tao amin'ny lohany ary mbola tsy mahatsiaro teny izy izao sisiny dokotera. Dia aiza izy izany izao? Ao amin'ny efitra amin'ny famelomanainao izy. Ary manahoana izy ato? Azafady fa somary taray kely, za koa mantsy mbola nandoha vola tatsy amin'ilay dokoterako. Misaotra betsaka Ardina. Ineny mbola io reraka be io fa i dada mbola any amin'ny efitrano famelomanaina fa tena voadona mafy tany amin'ny lohany hoe izy. Oay, raha diso fitseriko tsy dina ve ianao? Teny izao tirony ny toky fa manahoana aloha ianao izao e? Dina koa izany, efa hoe mbola reraka be izy fa aza mbola presana be eo Oay, azafady ary indrisy. Tena mampalahelo ahy no mijery azy. Anefa aloha raha ny zavatra nataony tamiko efa tsy tokony aty intsony ahy amin'izao. Saingy tsy eken'ny fisainako izany Tsy mandry ny eritreritro raha toa ka misy olona mitady fanampiana kanefa jerijereko fotsiny. Sady tsy mety koa no mifanao andolo-po Tsy misy ohatry ny mifamela heloka ihany raha mbola eto an-tany. Dina Ah? fa ina ty mahavariana ny lahy sady toa tsy niteny tampoka sa tezitra tamin'ilay teniko teo ve? Ka tsy misy inona rehefa mba mangina fotsiny ahy Dina. Ahoana izay ry ny raha miary Petra eto ny ianao tianao fona aminao izay. Tsy nety koa zavatra nataony taminao. Nefa ianao dia mbola tonga ny dodododo namangy anay aty. Okizay aloha ry ny raha miary mbola reraka be ny ianao Tianao fona rea menatra tanteraka ny seha. Tsy mendrika atsony mbola ofelona toy izao. Maninona ary izany tsy maty. Inona tsony amiko. Tongotra roa tapaka daholo. Tsy misy ho atsony fiainany. Tena mijaly ahy Tena fona misesa Tina. Mino afa todon-dratsy vitanay nataony taminao mahatonga izao. Mamelana resy tena resy Okizay ry ny raha miary ny tompo aza ny namela ny heloko tsika olombelona ka vao maika ve izay za olombelona kely ity. Iza moa izany ao ny tsy hamela ny heloko ny hafa sady araka ny voalazan'ny soratra masina koa hoe mamela ny helokay tahaka ny hamelanay izay meloka taminay. Ka aza manahy intsony re ianareo fa mamela anareo ahy Tsy haiko ny tana heloka ato am-poko sady mbola maro koa izay ny adidy anirahany tompo anareo. Matoa ianareo mbola tsy maty fa velonay soma tsara toy izao Aza mbola kivy izany fa fitsapana taon'Andriamanitra izao ary misy zavatra iandrasany aminareo. Tena misotra betsaka anaka. Tena olon'Andriamanitra sy olona mivavaka tokoa ianao. Tena misotra ny namelan'anay. Tena zava-dehibe tokoa. Tsara zareo rehefa mahay famela helika toy izany Tena izarokan'Andriamanitra lehibe aloha dia hitoko izay tsy mety niaraka nontsy taminay fa lasa andeha aloha izy. Raha tsy izany koa ngamba dia efa tsy hay tsony izay nahazo azy. Tena mahay zavatra Andriamanitra raika izy tsy navela niaraka hijaly taminay. Ilay menaky ny anay satria hitany hoe nanao tsara foana. Tena marina tokoa izany roneny saika tsy fantatra tsony koa izay nahazo azy.
tena lehibe tokoa ny fitondran'Andriamanitra e. Mba manao ahoana ary tady izay aho? Mety efa tsy maninona izy izay ry se ary aleo fa hoentsika mbavaka daholo izany e. Aleo aloha sika mba hiaraka hivavaka e. Ao fa tsy maninona izany hivavaka. Tompo, mangataka aminao izay mba omeo fahasalamana izy mivady. Enganeka ny sandrinao mahery no hitrotra eo anoloan'izy mianakavy ka hanafaka azy amin'izao ady sarotra izao. Amen. Izay ho afaka ihany aza ny mpitsabo dia tsy nahitana hevitra intsony izany. Mafy loatra tokoa ny donana azy ny lohany ka nitarika azy ho lasa dala. Mino indray androany fa mbola ho sitrana izy. Izaho koa tia tsy afaka manao ninona intsony. Ny tongotry roa tapaka daholo dia tsy maintsy eto ambony dia zavatra tositosika ity izany sisany androm-piainako. Ny ankamaroan'ny fananana rehetra koa tia tapitra namidy daholo hitsaponanay fatsy. Tia zanako elo misaka ny tsy fidy ny fahoriana sy mankity. So ihany azy izy tsy niaraka notsy taminay sy ranay fa tamin'iny andro iny. Raha tsy izany dia tsy fantatra tsonoko ny nahazo azy. Mino ary tena mino fa lahatr'Andriamanitra izao. Izy mantsy tsy ampitondra izay tsy zakan'ny olombelona izany. Tena hiova hivavaka matoa mbola tsy mantsy dia mbola betsaka ny ilain'i Jesosy ary vonina hiova sy hanolo tena ho azy. Ary tovariana be ho any izy izany. Tsy tazanao akory any jory efa ela be teto. Ay, tsy sandrianaka fa eto aho vao mahatsapa fa tena tsy mety tokoa ny nataoko na taminao zanako izany na tamin'ny Tina indrindra ihany koa tamin'ny reniny. Tena feno mistera tokoa ty fiainana ty. Ity izay olona nambanibaniko teo amin'ny fiainana ty lasa nisondrotra vetivety. Fa izaho izay nehevitra ny tenako tsy tratry ny alika mihitsy ty. Izao nefa rako. Okizary neny. Efa ranondraraka tany reny ka tsy azo rofina intsony. Oay, idina aza kay ty tamin'ny manatona antsika ty. Manahoana ny raha miary ary efa nanahoana ianao izay? Efa mba salamanaka fa ny takaitra ny mbola mijanona ary tsy ho sitra ny tsomy mandrakizay. Oka re izay ary aza matahotra nareo fa tsy hanary anareo izany ary mbola velonainy. Misaotra betsaka lesy Ridina. Tena marina mihitsy izany Reneny. Sady zakoa ane efa mita amin'ny fianarako efa ndray asa koa atsoatsy dia aza matahotra ianao fa tsy maintsy mbola tafiditsika. Eny misaotra betsaka ry aman-kisany ary tonga avy any amin'ny tanjona ambony indrindra izay irinareo anenareo. Tena misaotra ry neny raha miary ao aloha zanaka mba atseho kely ho etsy amin'ny tsialoka kely itsy fa tena mafana be eto izany. Ny hery kokoa mbola kely raha teo ka tsy mbola afaka manodina ny ty pneu ty. Ao ary Reneny Zahay eto misaotra fa ono fity izany mba lasaiza. Lasa nanao stazy any ambanivohitra any zareo dia afaka 3 volana indray vao miverina eto Reneny. Hay ve anaka? Fa neny raha miary
rehefa tonga ny eo no mariazy ny toko sy fity dia izany no ataony zareo vavolombelona Zay indray lary dina tia koa zany. Mbola ho hita miandalana eo foana lesy zany aza matahotra lahy. Mety ny izany anake mahafaly rehefa mifankatia ohatr'izao foninareo. Raha mba ohatr'izao foana mantsy niteraka hatrany voalohany tsy ohatr'izao nefa rano fiainako. Fa izao ry zareo mila mivavaka sy manao ny tsara ary marina foana sika. Tsapako mantsy fa feno mistera tokoa ny fiainana ka tsy hay izay ho alokon'ny rapitso ary tsy misy manam-pozay zavatra hitranga koa. Mystère ny fiainana dia feno ny Landry Steven ireto avy ireo hanome aina ny tantara.